Ny tsenanombo ny Tsiroromandidy no azo ambara fa sopotra raha eo amin'ny seha-piariana omby eto Madagasikara. Misedra olana nefa amin'izao fotoana izao ireo mpiary omby ary mety afara amin'ny fanakatonana izany tsenanombo izany mihitsy ny asandalo, ny alatr'omby izany izay miatraika manaina mihitsy raha ny fanazavana izy ireo. Isaka misy tokoa mantsy ny fanafehana dia anjatony ny omby lasan'ireo jiolahy miteraka faty antoka nefa izany ho azy ireo tati-baovao. Aina ny ahatapahan'ny famatsiana hena eto an-drenivohitra amin'ity volana ity raha toa ka tsisy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana. Mandrahona fampitsarana ny tsenan'omby ao Tsiroromandidy ny mpiary omby. Antony be loatra ny alatr'omby ary manjaka ny dahalo ambony latabatra. Feno ny kapoaka ny vahoaka indrindra fa ireo fikambana ny mpiary omby ao amin'ny faritry Bongolava iny noho ny halatra omby sisy fiafarany. Tsy mahita vahaolana ny mpitondra fanjakana manoloana ny halatry misisy fiafarany ty. Eny fa na ny omby mbarotra izay amiainga avy any melaka mako amin'ny tsenan'ny Tsiroromandidy aza dia efa misy manakana foana amin'izao ary dia amanjatony ny very isakin'izay mandeha. Tsy hita izay lasa, tsy hita na dia fantatra aza ny toerana andehanan'ireny omby-kalatra ireny. Ny omby tonga amin'ny tsenan'ny Tsiroromandidy indray misy indray ny vary maizina amin'ity FIB ity, fiche individuelle des bovins, izay tsy maintsy taratasy atao rehefa mivarotra omby. R2 ny vidiny eo ato amin'ny imprimerie nationale rehefa any an-tsena any Tsiroromandidy nefa any amin'ireny sekreteran'omby ireny farafamora ny 5,000 ny ray. Mandany efa ao amanesy n'isan'omby izany vao mahalafo omby iray ny olona. Takin'ny mpiary omby ny anovanan'ny préfet no sady lehiben'ny distrika ao Tsiroromandidy. Takin'ny mpiary omby ny Tsiroromandidy izany ao anatin'izany fanesorana n'ireo tompon'andraikitra, délégué mpanjakana, lehiben'ny distrika izay efa nipetraka ela tamin'ny toerana. Tsiroromandidy manokana izao lehiben'ny distrika efa 8 taona mahery tsy misy ohatran'izany eran'ny Madagasikara. Takina io no fanesorana azy teo satria efa sarotra ny fanadiovana. Lasa mijery fotsiny ny zava-misy izy, tsy misy ny fandraisana andraikitra raisiny. Ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ary mandra-pisian'ny fandraisana andraikitry ny mpitondra no ampitsara ny mpiary omby ny tsenan'omby ao Tsiroromandidy. Fepetra izay isy fiantraikany ratsy amin'ny fidiram-bola sy ny asa fiariana omby ary indrindra mety hitarika tsy fahitana hen'omby eny an-tsena. Tsenan'omby ny Tsiroromandidy izay lehibe indrindra eto Madagasikara.